ny fanombohana tamin'ny hazo fijaliana zay no voalohany anairako anao ary faharoa mbola mitondray ny teny telo fanesoana any Jesosy. Ahoana ny momba ny toe-javatra roa ireo? Andeha indray hiaraka hifantoka ao amin'izany loha hevitra izany isika, anasako anao. Ry mpiara-mianatra namana, atolotratsika mandrakariva ny fiarabana, satria raha ny fiarabana dia mari-panajana sy mariky ny fifaliana. Ny fiarabana dia mariky ny fifandraisana ihany koa, ka dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo amin'izao maraina ny andro talata fa 7 volana septambra izao. Ny Tompony hombanao sahady ety am-piandohana. Ny fanombohana tamin'ny hazo fijaliana ary ilay teny telo fanesoana any Jesosy. Ao amin'ny filazantsara Marka 5:10 no mbola hitantsika ny tantara sy ny toe-javatra, ka manomboka amin'ny 1:20 sy ny manaraka ny tantara. Leo vakitsika ary ny 1:20 ary Simona Kirenianina, rainy Aleksandro sy Rofosy izay nandalo avy any an-tsaha, no noteriny tondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny tao amin'ny tany Golgota izany hoe raha adika fitoera karandoha, dia notolorany divay miaro ny ora izy nefa tsy nentiny sotro izy. Ary rehefa vomombany tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka no fizarana fitafiny ahitana zay azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ry mpiara-mianatra namana, nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy. Hitantsika moa fa amin'ny tantaran'ny fijalian'i Jesosy dia tsy namaly hatrany izy, nangina izy teo anatrehan'ireo olona zay nikendriny hafaty azy. Zao nefa zatra amin'ny tranga manerana ny filazantsara rehetra mandrapahatonga ny fotoana zay nisamborana an Jesosy, dia nanao asa izy, nanasitrana ny olona izy, namana olona izy, nampahiratra ny jamba izy, nampitsangana ny malemy Jesosy. Fa eto kosa dia nataon'ny olona taminy zay sitraky ny fony. Mampalahelo zany. Adin'ny olona ny soa nataon'i Jesosy, fa eto dia kapoka ny namalin'ny olona azy, fandrorana ny namalin'ireo azy. Zao ny voalazan'ny Salamo 112:120, dia ny Davida io manao hoe: inona no avaliko an Jehovah no ny soa rehetra nataony tamiko. Ho anao, inona no avalinao an Jesosy no ny soa nataony tamintsika taminao. Movy aho mbola sahiteny manao hoe homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ny sorona ny fitafiana natao filokana izany. Nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, finoana izy. Nofatsihana ny ato-tanana eo amin'ny felatanana. Ary azontsika neritreritra ngamba ny fijaliana fa ilay tsy ampy azaka ny lanjany teny amin'ny hazo fijaliana ny rafitry ny felatanana. Mandalo amin'ny latso-tsandry mantsy ny ozatra manetsika ny sandry ka voatsindro ny fantsika, ary miteraka fanaintainany be manerana ny sandry izany. Sarotra ny fiseho fona amin'izany, ary tena sarotra tokoa. Ka mba ahafahan'ilay olona miseho tsara eo amin'ny fotoana io dia somary manasonitra ny tongony izy, kanefa ny tongotra ihany koa voafantsika eo amin'ny hazo fijaliana. Irifiry tsy zaka no ateraka izany toe-javatra izany. Fahaseporana, faharerahana ary miteraka fahafatesana izany toe-javatra. Zany no nanjoan Jesosy. Zany
no nahazo azy kanefa teno rabirabiana na lamba raka Jesosy mandritra fotoana zay nanomboana azy teo amin'ny azy fijaliana. Re mpiara-mianatra isany misy toe-javatra zay misy teny zay nataon'izy ireo nanesonan Jesosy amin'ny 9:20 amin'ny marika 5:10 ary soratra milaza ny nanameloana azy dia voasoratra teo ambony manao hoe mpanjakan'ny Jiosy. Teny fanesona zay ny voalohany ary teny fanesona faharoa 9:20 ary zay nandalo dia niteny ratsy azy sady nifikivitokana na hoe hiah ilay marava ny tempolo sy mahatsangana azy amin'ny atelona. Vonjeo ny tenanao ka midina hiala amin'ny azy fijaliana. Fanesona izany. Ary ny fanesona fantelo dia ny tenin'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna manao hoe namonjy ny tenana izy ka fa ny tenany tsy mba hainy ho vonjena. Ry mpiara-mianatra, ry mpiara-mandinika amiko, niseho teo amin'ny azy fijaliana fa Jesosy ny tompo. Jesosy no zanak'Andriamanitra. Izy no Kristy zay tsy azo na fenina intsony. Niavaka ilay fanambarana. Ary hitantsika eto ireo fanesona zay natao tamin'i Jesosy. Dia fanesona zay tsy marina. Fanesona zay tsy tokony ho atao akory. Na dia fantatra izy ireo aza tamin'izany fa izy no mpamonjy ary mihoatra noho izany dia hitantsika fa nekeny Jesosy ny fijaliana, nekeny ny azo fijaliana mba hamonjena antsika. Tanteraka teo amin'ny azo fijaliana ilay faminaniany mpaminany Isaia 7:10 ka ny 4 sy ny 5 zay mivaky toy izao. Isaia 7:10 ka ny 4 sy 5 nitondra manao hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivezatra ny fahoriantsika. Irifiry fanaintainana no nentin'i Jesosy. Kanjo isika nanao azy ho nokapoana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahatsoantsika sy notorotoroana noho ny helontsika. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy ary dia kapoka taminy no nahazotranana antsika. Ry mpiara-mianatra namana, sofa nisy ny azo fijaliana. Izay no mpahireziko anao. Nisy ny azo fijaliana mba amonjena antsika. Nekeny Jesosy ny fanesona maro samihafa. Nekeny Jesosy ny hofatsiana teo amin'ny azo fijaliana. Nekeny Jesosy niaritra ny fanalambaraka mba hahatonga antsika kosa ho memboninahitra eo anatrehan'Andriamanitra ray. Koa andeha mba hiaro iombon-kevitra amin'ny Davida isika. Inona no havaliko an'i Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Andeha ary ho avaosika ny fanoloran-tena. Andeha avaosika ny fifandraisantsika amin'ilay namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana ka maty ho antsika. Mino aho fa hifananapa-kevitra ianao androany. Ary izay fanapa-kevitra ho izay ho tehirizin'Andriamanitra izay. Ka ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy masina no hitahirana izany fanapa-kevitra raisinao izany. Dia mirary soantsika indray. Mirary ny fiadanan'ny Tompo ho anao indray. Mandrehitra ity tontolo andro misokatra ho antsika ity. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavanao, misotranao indray izay fa afaka niaraka nandinika ny teninao teto. Ka nahitanay ilay toe-javatra mangidy sy mamirifiry indrindra dia nanomboana anao teo amin'ny azo fijaliana. Andriamanitra mangataka aminao zahay. Ny fahafantarana an'izany androany dia namafisanay kosa ny fanoloran-tenanay. Hanavaozanay an'izany ka hifikitra aminao izay satria ianao no mpamonjy anay. Dia mitahi anay, mitahi ny mpiaino rehetra izao fandarana izao mba ho ny fanahinao masina no hitantana anay. Nivavaka tonoana isaka tany amin'anarana Jesosy Kristo.